ao arinan'izay dia mba te hanaroatra kely moa aho araka ny efa nitenenina naraina moa hoe tonga eto dadanay amin'ny maray aman-dreny misy anabavika ihany koa avy any Toliary avy lavitra tonga eto avy eny Itosy dia mba te hanao hira ray miaraka zay menakavy kely miaraka amin'ny vady aman-janako atao hoe fifaliana ny aonana. Misy fotoana dia mandalo dia fotoana kely fotsiny amin'izany atao hoe mipetraka ny Toliary zany lavitra ny toerana ary dia mifandray telefônina moa tsy dia mahafa-po loatra ny fandraisana telefônina fa ny fiarahana manompo kosa dia mitondra fahafaham-po izany. Dia mba ny manira ray ao madame pasteur irahantsika manao miaraka amin'ny dada sy ny ankizy avy any Toliary sy avy any Itosy. Dia asaiko raha mba handroso ety ianareo mpampianatra mba hiaraka hanao hira. Aiza ny mpampianatra? Lamarsa ao arinan'ny fampianarana ka fa mba hiaraka hanao hira aloha tsika. Aiza daholo ny mpampianatra rehetra? Mbola misy misakafo nga? Efa lany kosa mbola misy mikarakara ny ankizy? Avelo kely mihitsy aloha ny ondry kely avelo kely aloha zareo fa ataontsika hiaraka hanao hira. Ety ambonitsika rahalahy ianabavy rehetra kosa dia eo ambany atambatsika ny feo hiaraka hanao hira isika. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe vonona izahay. Firana fa 310 hira hoirainay miaraka amin'ny mpampianatra ny lamarsa zany ao arinan'ny fampianarana zay hoentin'ny ray aman-dreny ho atsika. Vita zany ty hira ty dia mba hiaraka hanao hira ray zay famille zany ao arinan'izay dia androso amin'ny fampianarana ny ray aman-dreny mamia hitondra ny fampianarana ho atsika. Firana fa 310 reto daholo ve ny mpampianatra? Mbola misy tavela? Aiza? Tsy mbola lamarsa ka, mbola tsy lamarsa fa ao arinan'ny fampianarana le hira lamarsa ao arinan'ny fampianarana le hira lamarsa. Mandroso ara. Aiza daholo ny mpampianatra? Mbola misy tavela? Mbola misy tavela fa tsy ireo ihany ka. Naovy aloha ny sarin-doha fa tsy mbola be re. Sarin-doha zao fa tsy be re. Rehefa avy eo zany vao be re dia tsy haiko isy tambasy koa ve. Eny ara. Ataontsika raha ety dia mba mandraisinareo micro eny amin'izay tandrifinareo eny Firana fa 310,1130 vonona izahay. Vonona vetsika mpampianatra mbola hanao ny fampianarana tenin'Andriamanitra ho an'ny zanaky ny fiangonana. Vonona izahay. Averina ary le fanontaniana. Vonona ve nareo mpampianatra mbola hitoy ampianatra ary hitaiza ny zanaky ny fiangonana? Vonona izahay. Ataontsika ary ny hira ho voninahitra Andriamanitra. Natsanganao Cieriterika Naiverina Itu ipanjina Anafajata
izako izany fahatsarana na anionamety amin'ny atao rehetra. Dia mampaherezinareo antehaka ny mpampianatra. Ino voalohany? Vonona izay Jesosy io anoanany asa natsangana. Vonona izay Jesosy io anoanany asa natsangana. Tsy erikerika na iverina ipanjina anao fatratra. Tsy erikerika na iverina ipanjina anao fatratra. Vonon'izay tompo ilazany fahatsaranao na nionamity amin'ny atao rehetra. Jesosy io mahitsorozy io matoky. Vonona izay Jesosy io mahitsorozy io matoky. Tsy erikerika na iverina ipanjina anao fatratra. Tsy erikerika na iverina ipanjina anao fatratra. Vonon'izay tompo ilazany fahatsaranao na nionamity amin'ny atao rehetra. Vonon'izay tompo ilazany fahatsaranao na nionamity amin'ny atao rehetra. Vonon'izay tompo ilazany fahatsaranao na nionamity amin'ny atao rehetra. Alleluia. Mahiriko raha mahasitrakatsika reto ny mpampianatra mitaizany zanaky ny fiangonana eto amin'ity Jesosy mamonjy amboanjo be ity, na ny tanora izany na ny sekolelady madinika na ireo ankizy madinika mielipatrana eto amin'ity tanàna ity itoriana filazantsara isakasabotsy. Ary dia misy amin'izy ireny efa tonga sekolelady mafana fo ary dia voatahiry mianatra tenin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ny faniriana dia zao mba hitombo ny vokatra. Ao reo efa nandray famonjena, ao reo efa lasa nanorona tokatrano, ao reo efa nahoamasinina teto amin'ity toerana ity. Ny mariazin'izy ireny no amasinina tany Antsirabe Mahazina, dia isaorana n'Andriamanitra. Ao koa reo no amasinina tany amin'ny Foibe Akorondrano, lasa namonjy tokatrano ary dia any izy ireny miaraka amin'ny vady aman-janany. Tsy vitanay mpanompon'Andriamanitra irery zany, fa noho ny fiarah-miasa tamin'irety mpampianatra sekolelady, misy fotoana dia atao mifandimby, mandeha ny rotation amin'ny fampianarana, tsy misy fimonomonomana, manaiky ampanetretena ireo mpampianatra ireo. Mahafoy ny fotoanany, mambangy ny sekolelady, manomana tenin'Andriamanitra, mivavaka ho azy ireo.
ndraindray dia mety hivatsiana bonbon kely biscuit kely izy reny, hivatsiana stylo kely, cahier kely mba hoentiny mianatra tenin'Andriamanitra, ary dia hisaorana an'Andriamanitra fa tena miasa amin'ny fony manontolo ireo mpampianatra ireo, ary dia hisaorana manokana azy ireo etona izany. Raha mba sitrakitsika dia zao andeha re mba hoentina mambavaka, ary tiako ny manamarika fa nandeha ao anatin'izao atao hoe fizarana valosoa an'ireo sekolelady ireo, ary tsy miandro noely fa tena mahafohy fotoana manombe zay azony atao omena n'ireo sekolelady ireo ireo mpampianatra ireo. Andeha re tompoko zanatsika ny volavolain'izy ireo, andeha hoentina mambavaka. Raha sitraka reo andetrika hiara hitsangana ary atsory ety aminay ny tananareo ary tsofo rano mba hitondra fahombiazana ny fampianaran'izy ireo tenin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra raha izanaka ary fanamasinao, misaotranao sy mideranao izahay fa Andriamanitra dia nanendry an'ireto rahalahy sy anabavy, mpampianatra, tanora, sekolelady eto amin'ity toerana Jesosy mamonjy amboanjo be ity. Ampaherezy tompo ireto mpampianatra ireto mba ho tonga fiasana eo ampelantananao, tahio ny fiainana ara-panahiny, tahio ny tokantranony, ary ianao hitahiry azy ireo amin'ny fanompony ary mba ho voatahiry mandra-patonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy tompo enganeny mpianatra izy ireo dia mba isan'ireo andova ny fiainana mandrakizay, mba ho isan'ireo andray famonjena ary zay fanovonjenao dia mba ho voatahiry. Engane amin'izy ireny isy ho tonga evanjelistra, ho tonga mpitandrina amin'izao fiangonana Jesosy mamonjy izao, ho tonga misionera hatrany ampitan-dranomasina. Mino fa zay tsy hain'olombelona atao dia hain'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra, ho arotsaka ao amin'izy ireo aneny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovana izany vavaka izany, misaotra indrindra tompo. Amen. Mazotoerana ry rahalahy sy anabavy ho tahin'ny tompo any anareo amin'ny asa fanompona sy ny tokantrano izay misy anareo. Asaiko ary mba hiakatra ety ambony ety ny reo ankohonako mba androso hiaraka anao iraray. Aiza mivady aman-janako e. Izy tatabe rahalaza Maria. Azo mikro kely rahalahy ety ambony ety mba mio kely zafady. Ankohonan'Andriamanitra no irainay ety ambony ety. Misy fotoana moa dada ray aman-dreny mbola ho ataoko mijoro vavolombelona eto ny fomba nitehirizan'ny tompo azy tany amin'ny taona fa 470 izy no nandray famonjena anisan'ireo voalombokatry frera Daoda mivady tamin'ny batisa, ary dia na dia fa izy efa 20 taona zao arany dia mbola manompo an'Andriamanitra, ary dia isaorana anazy manokana mitaizana mola volanay, ary na dia atao hoe efa pasteur zao ary dia mbola manome bagazy anay izy amin'ny maray aman-dreny reto moa zay ny solotena ny mpiray tapo zay atao hoe misy anankiray moa zany seurana zay efa fantatrareo namonjy faran'ny taona any amin'ny rafozany any amin'ny faritra Ambato Finandrahana, fa reo zay no mpiray tapo seur Eridiny Fafara io le any Toliary Rafozam-bo mpanompon'Andriamanitra ao Toliary, dia seur Kezia Enitosy, dia seur Iaina moa efa fantatrareo le zanatra lahako efa natsony tompo
izy ny ray no sera Elia laza Marie dada Ezekia iza koa elina ty io matory io boka ava toliary avao toliara tsy miroro amin'ny alimbavaka de reo mony zanaka efa bavy reo complet manao pezipezy reo grâce prince merci Jordana tahiny tompony antsika rehetra ataonay le hira amin'izao fotoan'izao ankohonan'Andriamanitra. Aku
eto amboanjo be za moa faravavy ry dada pasteur belle mifaralahy dia za mifaravavy dia faly tonga eto aminareo eto zay any mifariparitra tsimotsimbo baka atimo any somary lavidavitra toy fa dia tahiny jesosy aby rolahy samy tehiriziny tompo alleloia sotra tahiny tompo daholo mahazo toerana ary nareo dia makasitraka indrindra tompoko mbola misy fandaminana kely ahafahan'ny mamia manatanteraka ny fampianarana alonga mba tonga dia ho ataontsika aloha ny fanaterana ny fanatitra mba tsy overiny fotoana angatahako ny rahalahy braom-piangonana mba androsy etya anao iraray nareo ao anatin'ny fanatazana ny fanatitra aiza nareo rahalahy braom-piangonana eto amboanjo be aiza tonga dia miaramila voniny tario hoay lana ny lera vavaka tsika mba hitahin'ny tompo ny fanatitra zay ataontsika reto moa zany ny braom-piangonana tsy mpandray fanatitra ireo tsy mpampianatra sekolelady eny misy anakiroa am'ireo roa am'ireo mpampianatra sekolelady dia ireo brao mafinaritra ireo namana ao tatazon'ny fanatitra rahalahy rapa rahalahy jeremy aizy dadabary tatazony fanatitra tsao ao apio rahalahy tsy ferana tatazony fanatitra izako tonga dia aloha andeha hiasa daholo aloha zay azo ampiasaina rehetrarehetra dia amin'izay mba tsy very ny fotoanatsika aizy dadamady gatsy ao ao apio rahalahy izy apio frera iatsa safady tompoko apio dia amin'izay mba vetivetsika tsy roroavy ny ray roa miainga aty aloha ny ray miainga any aorina fa firy le iry hira taonay amin'ny fitatazana fanatitra alohan'izany anefa hiary vavakantsika aloha amin'ny fanatitra izay atao hiara vavaka ao amin'ny fanatitra arytsika tompo rainay andridanitro sotra sy mankasitraka anao zahay mbola tafajoro amin'izao fotoana tolakandro izao raha anao ny fanatitra izay tompo dia raisy sy ankasitrao izay fanatitra izay ho aterinao anao mba ho entina nasoavana izao tranon'andriamanitra izao ary ho angatanay amin'ny anaranao zany mba ho fankasitrahana sy amezana voninahitra izao fandaharam-potoana izao ary ireo izay tsy manana tompo mba manolotra ny tenany izy ka raisy izany fanolorana ny tenany izany fa ho amin'ny manaraka kosa nefa dia mbola tonga ny fotoana naterany ny fanatitra ho any izao fiangonana izao apetraka eo am-pelantananao tompo ny zavatra rehetra fianao ny mandamana izany amin'ny anaran'i jesosy alleloia amen hira tiako jesosy mamonjy 1111 Thank
Ampiangonana reny a ny faniriko a dia mba ho toa azy reny ane ny barao-piangonana rehetra amin'i Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara mankatoa ary manaja ny mpitandrina. Dia rain'Andriamanitra tsy misy manohatra ireo a farala mahafinaritra manaiky izay fitarihan'ny tompo ary indrindrindrindra rehefa misy ny vavaka sy fifadikanina dia mazoto a ny barao-piangonana. Ny olana ankehitriny dia zao a betsaka ny barao-piangonana izy ny ray no mibaiko pasteur izy ny ray no mitondra, izy hoentina ny ray no mitondra zava-misy zany a, izy hoentina ny ray no mitondra. Fa reto rahalahy reto a tena manaja hoe reo ny pasteur ray aman-dreny dia tena mametraka an'izay izy a. So fototra afitrasa hitantsika zao hatramin'ny fividianana tany dia zao a izy ireo a tsy misy mitsivalana. Zao ndray ny fitarihan'ny tompo atsika, eny pasteur. Zao ndray no ataontsika, eny pasteur.
dia ny faniriko iaho a mba ho takan'izany daholo ny bro-piangonana Arianoany misy pasteur mijaly ampijalian'ny bro bro ndray no mitondra azy fa neto amboanjo be a dia olona manetry tena reo rahalahy reo. Alleloia. Dia isaorana ny tompo a nanome azy ireo a nanome ny fiangonana azy ireo ho mpiara-miasa ihany koa ho fampandrosoana eo anivon'izao asa an'Andriamanitra izao. Andehantsika aloha hivavaka mba hitahiny ny tompo ny fampianarana izay hoentiny ray aman-dreny a araka ny nambaraka teo hoe seur voangy na i mami matetika fetson'ny olona azy a izay atao hoe tanakavanan'ny seur Daouda sy frère Daouda mpandika teny azy ireo fahavelony ary anisan'ireo ray aman-dreny nanoratra ny boky maitso ary anisany ihany koa mpamokatra hira ao amin'ny firahana Jesosy mamonjy. Ilay hira farany teo zao a le namoahana toroteny tao anatin'ny vavaka sy fifadikanina. Inona le toroteny? Le za le ny toroteny dia hoy manao hoe tio a hira navoakan'ny pasteur Adolphe. Inona le hira e? Ahoana? Manvoza hery aloha. Dia anisan'ny rakikira avy amin'izy ireo zany dia hitombotrany aneny fahasoavana atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia manana finoana fa ny fampianarana hoentiny a dia hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy. Iaritsangantsika hivavaka hitondra mambavaka izany fampianarana izany. Misaotranao say Andriamanitra, samy mivavaka tompoko, samy mivavaka dia asany rato mihitsy ny tananao a ho voninahitra Andriamanitra. Tompo tayo ny fampianarana izay hoentin'ny mpanomponao ankehitriny, hitondra aim-baovao ary hitondra fahasoavana ho anay tsirairay avy. Mitenena tompo amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanomponao ary ny faniriko a dia ho voky fahasoavana amin'izany fampianarana izany. Na ny mpanomponao lana vavy eny Andriamanitra mangataka eo anatrianao mba hitondra fahasoavana ho an'ny ray aman-dreny, ny ankizy, ny tanora amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mino tompo fa nokatra ny vavan'ny mpanomponao ianao anome hery tanjaka ho azy ahafahany mampita izany fampianarana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo. Amen. Mandroso ray aman-dreny. Ahoana moa ny fakasitrahantsika rehefa misy vahiny eto Amboanjo be? Ahoana moa ny fakasitrahantsika rehefa misy mpanompon'Andriamanitra ho ampitenenin'Andriamanitra atao ahoana ny aleloia? Androso mami. Aleluia. Ampifaliana lehibe natongavako eto a mitondra ny afatra Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao. Aleluia. Dia mampahery antsika tsirairay avy aho a aty am-piandohana dia miteny izao zavatra izao. Izy aminareo moa izao no manambady, atsangany daholo ny tanana izay manambady rehetra hoe be dia be mihitsy ny manambady. Dia ny mbola miaraka ianareo mivady a dia mahaiza mifankaty tsara, mahaiza mifandefitra tsara, tarino zanakareo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray hanesoran'Andriamanitra le vadinao io dia ianao rery no mandeha eny a, ka raha tsy manana an' Jesosy ianao a dia ho sarotra mihitsy ny andehananao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa rehefa manana an' Jesosy ianao a dia manampy anao foana Jesosy. Aleloia. Za zao a dia ny ataon'ny zanako amiko a
dia mivezivezy amin'ireo zanako ireo a be deaibe moa ny zanakay a tsy mba mamenatra miteny an'izany zavatra zany betsaka ny zanakay dia gamba nareo miteny aiza tsy niterahana an'izany tseravoanga sivy ny zanakay a fa niteneninay anompo an'Andriamanitra daholo ireo ary dia nentinay nivavaka daholo W anankiray tao Akorondrano a feno anay ny W faharoa eo amin'ilay fipetrahana misy Mandrakariva moa dia deuxième ban eo mipetraka zay daholo mipetraka amin'ilay W rehetrarehetra iny feno anay a reo W ireo dia zao a no nampaherin'ny foko za moa zany a salamemeza amin'ny frère Daouda foana ako amin'ilay hoe maro anaka be dia nila zany ny zanako hoe rehefa miteny ahy izy dia voangy le tribu de voangy dia efa zatra an'izay ako dia tsy nampanenina ntsony a efa ataony tribu mihitsy a zany tribu zany ge re olona ka tena foko e dia tsy mba ataony hoe ekipako fotsiny ireo zanako ireo tribu mihitsy ozy izy kanefa dia miteny anareo ako sœur Daouda nampiasainy Jesosy izy hatramin'ny fahatanyroany za manana karta izay nila zany a ny toerana izay nalehana dia tena nandeha iran'izao tontolo izao izy nanao asa iran'izao tontolo izao mihitsy sœur Daouda tena zany ho any zavatra izay nalehany sœur Daouda nitraseny mihitsy le izy a tena hatrany Amerika ka hatraty Afrika tany Frantsa tany be dia be nitoerana izay nalehana ary tena nampiasainy Jesosy be dia be mihitsy izy dia zao no mba niteneniny tamiko ary anisany nampahery ahy tamin'ireo zanako be dia be ireo frère Daouda moa dia salamanisy kely azy zany izy le tribu de voangy voilà le tribu de voangy dia zany menamenatra ny olona indraindray ahy hoe le frère Daouda koa dia samy foana nataony ahy hoe le tribu de voangy fa sœur Daouda nampahery ahy izy zao voango izy a fitahian'Andriamanitra reo zanaka ao be dia be ireo izy anareo maromaro anaka eto manana zanaka 5 etsangano ny tanana 5 izy aho mbola misy 9 izy amin'ny 7 efa momoka tsy misy tsony ary izy amin'ny 8 sarita ary izy amin'ny 7 takako tena tsisy tsony aiza izy no mahereza sœur fananampy anay Andriamanitra alleluia zangy tena efa laza moa frère Daouda fa na niesoesony ane zako tamin'ilay zanako be dia be ary zao aloha isaorako an'Andriamanitra fa mbola moramora famelomana tamin'izany za mbola nahatratra mofo topaina ary arefatra zao ohatra ina moa mofo topaina zay efa quadruple mihitsy zany amin'izao fotoana izao a ny farim-piainana sarotra dia sarotra efa zao ry havana tsy miova ny Jesosy tsika alleluia na iasarotra ary ny fiainana Jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay alleluia ka za matahotra ianao fa omen'Andriamanitra fivelomana ianao za efa natahotra mihitsy hoe marina rambahina na deseratsony reto tsy hoe efa lafo be dia ianao ray aman-dreny a tantara sy manakivikivy ny fisainan'ny ankizy ny ankizy nge te hihinana mofo foana ianao lasa 5 000 io mofo io a ny ankizy mbola mitady mofo foana izy ny ankizy mitady mofo atsangano ny tanany manangatanina daholo ny ankizy rehetrarehetra mitady mofo ny ankizy ary hitady mofo foana ny ankizy na ho lasa ohatrinona raha mividin'io mofo io fa isika ray aman-dreny a tsy hokivitsika fa Jesosy tsika tsy miova omaly
anio mandrakizay. Alleloia. Mbola afaka manampy atsika rehetra Andriamanitra ry havana. Alleloia. Maafaka manampy atsika Andriamanitra. Tsy hoe tamin'ny moramora ihany ny fiainana dia hoe za nompo an'Andriamanitra fa zao efa me mafy be. Taloha tamin'ny andronay mbola nisy frenary aroa memezanao zany frenary aroa zany fa tena mbola nazo zavatra zany. Mofotopaina tamin'ny andronay ary efatra ho iaho. Mbola ninona mofotopaina zay tamin'izany. Ka na lasa ohatrinona na ohatrinona ny vidin-javatra rehetra. Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio mandrakizay. Alleloia. Mampahery atsika rehetra ny mampianatra zanaka amin'izao fotoana izao tena sarotra dia sarotra. Mahita an'ireo zanako betsaka ireo aho dia kizy amin'izay mbola mitady goûté ihany fa tsy hoe fa sarotra ny fiainana ka tsy menao goûté. Mila goûté foana ny ankizy te hihinan-javatra. Fa zakivy ray aman-dreny anjaranareo mbola tanora miteraka izao Jesosy Kristy tsy miova omaly anio mandrakizay. Alleloia. Manao zany fijoroana vavombelona kely zany aho satria mahita amin'izao fotoana izao mbola mitondra fiangonana amin'izao fotoana izao ihany etosy dia mahita ny feritraina ny olona masarotra be seravanga ny fiainana. Ny ankizy nefa mbola mitady an'izao dia mbola mila an'izao koa any ampianarana. Mbola misy lista be deaibe omeny any amin'ny fampianarana. Mbola mila an'izao. Azakivy ianao fa angatao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Alleloia. Dia ho raisitsika ara-zao aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana toko 2 andininy 4 vakitsika izany. Obolana toko 2 andininy 4 miaraka mamaky tsara daholo izay manana baiboly na ankizy na tanora na lehibe. 2 obolana andininy 4 isa 2. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na efa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Averina indray mandeha. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na dia efa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Alleloia. Amin'ny fahazazana izany no ampidirana ny fahazarana rehetra. Fahazarana mivavaka, fahazarana misaotra olona, fahazarana manao azafady olona, fahazarana mity olona, fahazarana manao zavatra tsara. Any amin'ny fahazazana daholo no anaovana zany rehetra izany. Fa sarotra be mampiditra fampianarana rehefa lehibe ny ankizy. Menatra indray arany ankizy rehefa miteny hoe tokony hanao an'izao izy dia mamenatra azy manao ilay zavatra tokony atao rehefa tsy nampianarana azy tamin'ny mbola kely. Zay ny mahatonga ty fahatsapana lazay ny olon'Andriamanitra nanoratra zao teny zao hoe zaro amin'izay lalana tokony ho alehana. Fahazarana zany dia ny mbola kely dia ampidirina mahay manao azafady olona, miarahaba olona, mahay manampy olona. Amin'izao fotoana izao moa salany sarotra ihany le mahita olona le hoe efa lehibebe ireny ka miteny aminy ianao hoe otaty ny entanao etaty ny entanao entiko. Matahotra ny olona tsy ameny ianao ny entany fa amin'izao ranaka tsy meny sao dia vetinao mandositra le izy. Efa ianao arany efa ianao rehefa mbo tianao tsara fanahy efa nahita mihitsy olona nataon'olona zany ataon'ilay ankizy. Angamba le ankizy ireny ngamba le ampianarina koa le mba manaja olona rehefa mba antitrantotra le olona dia mba raisa. Tsy nameny le olona le izy ny entiny teny ihany le entana nefa hitako mavesatra mihitsy le olona satria efa ratsy amin'izao fiainana izao. Kanefa le fahazarana zany ngamba nefa nampianarina le ankizy hoe manampy olona rehefa mitondra entana mavesatra izy raha ohatra ka olona fantatrao raha ankizy fantatrao dia azonao atao no miteny amin'ilay olona azafady hoentiko ny entanao rehefa hita mavesatra be izy. Fa tsy hoamen'ny olona anao kory ny entana raha olona tsy fantatrao izy fa sao dia averiny mangalatra, averiny fa mangalatra ao dia hoentinao mitsirika mandositra zany.
ka le fahazarana ao amin'ny ray aman-dreny a ilaina mampianatra io fahazarana io ary ny fahazarana tsara ao amin'ny tokantrano a ny tena ampianarana azy ao amin'ny tokantrano marina fa misy moral talolo a tamin'izay mbola kely a dia nisy foana ny moral tsy fantako loha zao raha mbola manao an'izany ny any amin'ny fampianarana fa hitako hoe mety mihitsy le anaovana moral amin'ny ankizy misy matsy ankizy mianatra fa tsy misy ray aman-dreny mampianatra azy dia manaonao foana ny ankizy indraindray fa le fampianarana zany le fiainana tokony atao a ao tokantrano ny tena tokony a anaovana an'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary Solomona mono anisan'izay nanana fahendrena lehibe dia nanoratra zao teny zao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ampianaro ny zanakao ry ray aman-dreny zay zavatra fantatrao tokony ho ampianarina ny zanakao zay zavatra fantatrao na ara-panahy io na ara-piainana io ara-pitondran-tena io amin'ny fiarahamonina io ampianaro ny zaza dia mbola kely dia mbola kely fa rehefa tsy ampianarina ny ankizy na dia fa lasa lehilahy lehibe ary izy a tsy mahay miaraba olona jereny fotsiny zao ary raha miaraba ara ny olona dia mety miavonavona izy na tsy valiany akory ara le olona zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza dia eto koa dia mampianatra ianareo mpampianatra sekoly alahady a miaza mihitsy ianareo mampianatra fitondran-tena tsara fahaiza miaina tsara zay tokony ampianarina ny ankizy misy matsy a ankizy tena tsy mahay miaina miaraka amin'ny olona mihitsy satria tsy hita ampianarina azy any tokantranony zany fa ianareo mpampianatra sekoly alahady ampianaro misy zavatra zay tokony ampianarantsika mihitsy a mampianatra sekoly alahady ianao a fitondran-tena zay tokony ampianarina ny ankizy dia ny mbola kely ao amin'ny fiainana izany misy zavatra tena tokony atao misy ke ankizy na dia miaraba olona raha dia midiridiry be fotsiny zao izy fa tsy miaraba zany ary raha manao bonjour azy le olona lehibe a jereny fotsiny eo satria tsy nampianarina azy ka misy zavatra betsaka zany ry havana miteny amin'ny ray aman-dreny ao mpampianatra sekoly alahady ny tanora mbola natokantranonareo ny ray androany zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza raha manana ndraikitra ianao mpampianatra sekoly alahady ianao tondra tanora miaraka amin'ny fiarahamonina mampianatra any ambadika rehetrarehetra any zay zavatra tsara azonao ampianarina dia ampianaro zaro anana an'izany a ny ankizy tany amin'ny fianarana tany amin'ny primaire dia natsiaro misy mpampianatra zay a zay tadidiko mihitsy entitra be zany ranga zany a tsy olazaiko anao aloha ny anarana sao dia avanareo le izy ka tena ianina mihitsy zay ozy izy ianao tsy olazaiko fa zany ranga zany nampianatra anay izy a tany amin'ny classe de 9e mangamba tamin'izany fa entitra zany ny olona zany a entitra ny lazako azy mba tsy lazako hoe masika loatra fa andray aman-dreny koa tompoko tsy tokony olona masika be ianao ka tsy azo resahana fa ianao ray aman-dreno a araka lazain'ny ten'Andriamanitra hoe zaro amin'izay lalana tokony alehana iza moa no mampizatra ny zanakao ianao ray aman-dreny no mampizatra ny zanakao amin'izay tokony atao amin'izay tokony atao zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza dia inona ny vokatray fa na dia antitra zay izy a dia tsy ala amin'izany ntsony aleloia ny zavatra tsara rehetra zay fantatrao anananao tokony ampitaina amin'ny hafa ampitao zany zavatra izany misy nkeka olona lehibe tsy mahay miaraba olona kory satria tsy nampianarina azy zany ka za miteny fotsinao efa lehilahy lehibe zao mbola tsy mahay miaraba olona nampianatra azy veloha ianao e fa tsy mamelimely fotsiny ianao hoe efa lehilahy lehibe mbola tsy mahay raba olona ihany so dia tsy nampianatra aloha ianao fa
ampianarina avokoa ny zavatra rehetra jerevy tsara na io mame sakafo zazakely io azy tsy avy hatrany lay zazakely dia nahininana tamin'ny sotro e mbola ny fahananao aloha zazakely dia ave izy dia le mianatra dia avadiny ny sotro raisiny le izy dia sotro dia safotofoto eo maro nakariavana ka dia aiky daholony a zavatra maro samihafa nandalovana tamin'le fitaizana zaza sy zavatra zay nataon'ny ankizy a ary hita tamin'ny ankizy zao anefa fampianarana nanao atao a fa tsy hoe fatezerana be ka antsoiran'ny ankizy indray ianao araka lazaiko anao reo teo nisy mpampianatra anankiray zay mbola tany amin'ny primaire zany a fa mahasiky zany la ramose tsy olazaiko anao ny anarany fa sao dia avanareo le isika hoe ianiny zay fa tsy olazaiko anareo fa tadidiko mihitsy fa mahasiky zany raha mpampianatra ka isika ray aman-dreny a tsy tokony hatsarovana ny ankizy atsika hoe masika be dadanay sy mamanay fa entitra ny dadanay sy mamanay a mampianatra zavatra izy a dia mikapoka izy a rehefa tsy mety ny ataonay zay ny tokony ho izy fa tsy hoe masika be mandositra ny ankizy ary zany mahatonga ankizy be dia be lasa mandositra satria matatro ale kapoka izy tsy eto moa zay misy zandroko anankiray zay fa zay no salany mafimafy lokely taminay dia ny avetsainyio zandroko io a lazaiko ihany fety izy satria kapoha amin'ny mamanay izy dia zandroko lahy izy dia manao pataloha double izy dia amin'izay a rehefa mikapoko ny mamanay dia double amin'ny pataloha dia tsy mipetaka any amin'ny tenany le kapoka fa eo amin'ilay pataloha fotsiny tena mikapoko mamanay a mikapoko izy a fa efa lehibe izy zao a mananjanaka izy zao dia nampahatsiarovoko azy taditonao moa natao mama taminao taloha dia meme fotsiny izy dia ahoana moa zany zao ianao zao mitondra andreo zanako reo ahoana amin'ny fahatsapanao re zavatra natao mama taminao reny taloha reny meme zany fotsiny ahako satria zao le izy ny kapoka manaladitra nareo ankizy a zay kapohan'ny ray aman-dreny tsy hoe tsy tianareo ny ray aman-dreny fa tena tianareo ny ray aman-dreny reny ankizy tsy kapohany reny mba tena tsy tiako mihitsy le fampianarana ataon'ny frantsay ny frantsay ny nanao an'io atsika zanatany frantsay dia ny frantsay a somary nanao lalàna hoe ny ankizy zao ny tsy kapohana rehefa nandre an'izay aho a dia misy zanakay mipetraka any frantsa dia hoe hoe ahoana hoe tsy kapohana dia nareo zany zao tena tsy mikapoka ny zanakareo mihitsy ve nareo kapoka zay izy fa tsy akatona daholo ny trano tsy mahazo atao eny ny vazaha any a hoe mikapoka ankizy tsy haiko inona reny tena natonga zany so dia misy kosa ray aman-dreny ka mikapoka ny zanany amin'ny vina zavatra tsy mety tsony tokony atao tsorakazo famaizana hoy ny ten'andriamanitra tsorakazo azo no ikapohana ankizy fa tsy vy tapaka ny tongotry ny zanaka ao raha kapohanao amin'ny vy izy indrindra ianao raha tezitezitra be iny mitrapoka so dia tapaka ny tongotry ny zanaka ao ka ianao ihany mitondra ny zanaka ao makany amin'ny hôpitaly ka ho antanina hoe fananiny ty zanaka reo ty dia mamenatra be mihitsy ny amalo hoe mikapoko izy tompoko ianao indray no bedeny any amin'ny hôpitaly hoe fa takaninona ny fitrapoko ao zaza no tapaka mihitsy ny tongotry ny zanaka ao tsorakazo famaizana tena ilaina teny aminareo ankizy rehetra zay mihainao amin'izao fotoan'izao za zao mahita efa ela nitondranay fiangonana tena hita fa ny ankizy rehetra zay nahazo kapoka tamin'ny ray aman-dreniny a endry fa ny ankizy tsy nahazo kapoka maditra daholo ary tena mampalahelo ny ray aman-dreniny hoe maditra mihitsy serany zanakay a dia mantany andra ray mpazaza voakapoka ave io tambola kely aloha zao efa lehibe zao nge hoany ankizy tsy voakapoka ao ntsony raha voakapoka ianao dia efa tazoniny salan'izao fotsiny dia eo ianao dia ny mbola kely tsorakazo famaizana nylazay ny tenin'andriamanitra tsorakazo famaizana
fa tsy vataky taiazo nge zay be boironao mbafa ikapohanao ny zanakao tapaka ny tokotry ny zanakao ary ianao indray no enony olona mitomany ny zanakao ka enony olona manodidina hoe tapaka ny tokotry ny zanaka ranona ka maninona mbola zay le zazy hoe kapoha mamanay sy dadanay tamin'nitsy boiro be itsy a ianao indray no hiditra prison zao lazay ny tenin'andriamanitra riavana sika rehetra ianao tanora zay mbola anambady ampianariny tenin'andriamanitra isika zaro amin'izay lalana tokony ale ny fampianarana rehetra zay omena na ny mpitandrina na ny mpampianatra sekoly lahady na ny ray aman-dreny na ny mpiaramonina na ny mpampianatra any an-tsekoly fa misy ny mpampianatra tena mahafinaritra any amin'ny sekoly tena misy mpampianatra mahay mampianatra ny ankizy mihitsy a mamely lesona ny ankizy a mahatonga ny ankizy tena hoe petraka tsara mihitsy a dia mihain'ny fampianarana fa eto koa zao mahatsiaro misy mpampianatra tamin'izay mbola tany amin'ny primaire zao resako aminao zao fa masika be zany raharanga taditiko mihitsy ny tarehany ary tsy lazaiko ny araha fa sao dia avanareo le izy fa masika zany toko raha olona ka tsy le masika be no ilaina ry havana fa ilaina ianao entitra manafay ny zanakao miteny amin'ny zanakao manaratra ny zanakao mame ohatra zay tokony a ho fantatry ny zanakao hoe zao ny fiafarany ny ankizy manao an'izao zao ny fiafarany ny ankizy tahaka an'izao zao ny fiafarany ny ankizy tahaka an'izao anankiray koa eto aho zao dia mba miteny ihany koa mandrakariva ny ray aman-dreny tsy dia maharaka loatra indrindra le olona taloha tsy maharaka loatra ny fianaran'ny ankizy fa za anatsiaro zavatra zay natao mamanay a tamin'ny zandroko lahy anankiray zay somary a votsavotsa any sainy zay anadahako anankiray zay dia mamanay nefa tena mazoto mihitsy manaraka ny fianarany a dia asiny mamanay rehefa manao ny atsarovo asay manao le table riny le tabina amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 dia asiny mamanay mamerina eo izy dia za mihaino azy araha fa tena sorena mihitsy hoe averina foana averina foana saka averina foana dia tsy te heno mihitsy a fa mamanay nanana courage be mihitsy dia teo foana dia mamanay manjaitra sady manjaitra mamanay a dia manana fanseny mamanay domo mamanay kely sana zao mbola tsy hay foana ve zany 2 fois 2 2 fois 2 teo izy dia ela be tadidiko mihitsy nefa zany salany lan be izy fa mamanay a nanaraka foana ny fianarany hatramin'izay fahatsapa-mamanay a zay tokony arahana fa rehefa naprisihana foana izy naprisihana mamanay foana mianatra vao anganako a mijery ny kaheny fa izy zao a lasany a frantsa ingénieur a pont et chaussée izy amin'izao fotoana zao a dia mijery ny kaheny a vao angana ndry sady nala helo kely ah no natsiary tetomany mihitsy ny a ndry mbola saint-ingénieur ihany ho aty zanako zandroko efa ny eo aka dia tena nanahirana amin'ny mama mihitsy ny nanaraka amin'ny fianarana io e mazoto ery mamanay manaraka azy hitanareo le manao table 2 fois 1 2 2 fois 2 4 2 fois 2 dia eo izy dia ela be eo tena manahirana be mihitsy le manaraka azy fa nanana farsina mamanay a mampianatra foana nampianatra azy zao a zavatra zay lazaiko aminao ray aman-dreny amprisio zanakao nareo raka izy aloha ilaina mianatra fa tsy hoe mody manao pôzy mianatra nefa tsy mianatra kory zany mantsy zavatra ataon'ny ankizy zany mody zay ny mamany fa lasa mijery kely ny mamany mianatra sa tsy mianatra dia mody mijery kahe efa tsy manao ninenina izy eo vomafy ianao ihany vomafy tsy mamanao ndray aman-dreny manara-maso fotsiny a fa tsy izy mihitsy no andray ny vokany fa ihaninao ka ilaina ho mahatoky ianao zaro amin'izay lalana tokony ale zay zavatra tokony ale anao
zay tokony ho ataonao ataovy tsara izany fa mandray ny vokatra zany ianao any aorinany. Alleloia. Rehefa mieritreritra n'izay zandroko izay aho a satria mamanay zany kivy mihitsy tamin'izy nampianarina tany izy mampianatra azy kivy mihitsy mamanay tena mampakivy tokoa lolo izy 2 fois 1 2 fois 2 de eo izy de fa 2 fois 2 ela be mihitsy tena mampatsy tia mpianatra. Zao nefa ny farisina zay nanana ny mamanay a naprisika azy de nianatra tsara izy de lasa ingénieur izy amin'izao fotoana izao de gaga hoe jeriny ka eny za mantsy tsy nanao ingénieur fa za nanao pasteur de mijery azy ty zaniko ty tsy olazaiko le anaran'lay zaniko fa manjary sao de risahanareo any avadika any de le zandry ny seravoango hoe iao filazaiko ny anarana fa izy zao a manao zavatra lehibe any Frantsa de sahalany mangorangoraka kely no foko hoe nanana courage ihany mama ho nanaraka nyty zandrinay ty naprisika azy foana mamanay moa eo ampanjairana eo de izy rehefa manao le table 2 fois 1 2 fois 2 kapa ela be mafatsy te hampianatra fa satria zanako mamy izy a de ray aman-dreny moa courage foana mampianatra ny zanaka satria tiana hay zanaka fa tsy kivy mihitsy mamanay a de mba lasa ingénieur ihany izy taty aoriana. Alleloia. Ka zao miteny aminareo ray aman-dreny a zaro am'izay lalana tokony aliany zaza ary aza kivy ianao na tsy de mahay loatra ara ny zanakao na de sara manahirina be ary amin'izao fotoana zao moa indrindra ny français a salany tsy de hainy ankizy loatra tamin'ny andronay a ny anarana be zany resaka frantsay zany fa n'izao fotoana zao salany tsy de anarana loatra faute re zao ataon'ny ankizy amin'ny frantsay zao faute re zao faute fa de tsy maintsy mianatra ko de mba mamaky baiboly koa teny frantsay fa ao anatin'ny baiboly a de misy mot be de be nareo ankizy a zay mbola mianatra amin'izao fotoana zao mamaky baiboly amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy raha fa afaka manao an'izany ianao mamaky baiboly amin'ny langue hafa a fa manampy anao zany amin'ny fianaranao. Alleloia. Da ditiko tsara mihitsy a ny tamin'izay nanao an'ity baiboly ty moa zany a de misy mot be dehibe atao anatin'ny baiboly ato manahirana be mihitsy atao ahoana inona ny dikiny anaovana azy ahoana ny tokony anaovana azy fa ny fanampiany Jesosy a de mba hita ihany hoe zao no anamboarana an'ity zao no atao amin'ity missionnaire zay nanao ny baibolintsika tamin'ny voalohany missionnaire anglisy zay tsy malala teny gasy nanao ny baibolintsika voalohany manana ilay baiboly voalohany indrindra rehefa nahita an'le izy aho a de nitomany kely mihitsy a satria zao zahay tamin'ny nanao n'ity baibolintsika ity a de somary sahirana betsaka mihitsy satria mitady le mot hoe inona ny tena mety tsara ahoana ny tena misy de oza sika raha ho azy zao mbola sara mbola sahirana be tsika manao ty baibolintsika ity fa le missionnaire nanao ny baiboly tany ampendoany mba nahoana ny fahasarotany nanaovana zany fa nanana fikirizana ny missionnaire satria mitondra ny tenin'Andriamanitra aty Madagasikara izy a de nandika ny baibolintsika voalohany indrindra tamin'ny teny malagasy ary marina fa tsy misy grammaire tombona tsara atakany amin'izao fotoana zao ny zavatra zay nataon'ny missionnaire fa de navita baiboly mia missionnaire voalohany a ny ran'Andriamanitra ho aty Madagasikara de raintsika ny tompo am'izany. Alleloia. Zavatra lehibe zany a tamin'izahay nanao an'ity fotsiny aza efa misy ny baiboly teny frantsay teny tsy takotsony eo amanodidina rehetrarehetra jerena daholo a sahirana de sahirana mihitsy ary hatramin'izao azo de mahita faute a amin'ity baibolintsika ity hoe
ty zao asalany tsy de nety nanaovana ty zavatra ty ianao koa ngamba mety mahita fa de zao mamindra fo a am'izay zavatra hita ty fa zao isaorantsika andriamanitra fa navita baiboly sika jesosy mamonjy am'izao fotoana izao. Alleloia. Ny teny tiako iverenana kely, zaro am'izay lalana tokony alehany zaza, zay tokony ho alehany, zay mampatsara ny ankizy a entina makaty am-piangonana. Tsy azo ny ankizy daholo ange nitory teny aty matory ara ny ankamaroan'ny ankizy, mety efa misy matory ao zao ny ankizy ara efa salany te hivoabokana ivelany any, fa am'mazanaka ao azy tsy maintsy mipetraka eo akaikinao izy, de misy zavatra voarain'ny ankizy any am'tory teny be deaibe a izay raisina. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe zaro am'izay lalana tokony alehany. Inavo ny lalana tokony alehan'ny zanakao, inona ny fahazarana tokony hotazon'ny zanakao, fa na de efa antitra azy izy ny ten'Andriamanitra de tsy ala am'izany. Alleloia. Sika rehetra ianao koa ngamba nefa lehibe tsy de misy nampianatra anao loatra hoe zay tsy mba nampianarina an'izany, zay tsy nampianarina, na de le misaotra io arange be deaibe ny olona tsy mahay misaotra, mandray zavatra fotsiny de raisiny de ay eny ary e tsy misaotra. Ianarana daholo zany rehetra zany, ianarana daholo zany, ary any amin'ny fahazazana no ampidirana zany zavatra any. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ho ny teny Andriamanitra. Solomona tena nanana fahendrena be deaibe no men'Andriamanitra azy, ary Davida zay tahian'Andriamanitra ihany koa de nanao karazana fampianarana betsaka ihany koa izy tamin'ny fahatsapana zay nananana, zavatra zay nandalovany teo amin'ny fiainany hatramin'ny fahatany rano, mandrapatonga ny fahalehibeazany lasa mpanjaka izy, fa nisy zavatra zay nampianarin'Andriamanitra azy tsy kelikely teny andalana teny. Sika ry havana mianatra foana sika mandrapatonga tsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Aza mieritreritra hoe efa haiko zany, efa fantatra zany, efa haiko zany seravanga, efa haiko zany hoe zara amin'ny lalana tokony alehany zaza, efa hainao zany, fa zao tsy le fahaizana azy tsenjery kory ko de efa hoe efa haiko ny amin'izany zavatra zany, fa misy zavatra tokony ianarantsika mandrakariva. Alleloia. Na manao azafady olo io arane tsy mipetraka tsara anatin'ny fony olona, fa misy olona mpisisisika fotsiny, tsy mahay manao azafady olona fa de sisika be aminao fotsiny izy. Raha tsy nampianarinao azy zany a sisika foana ny zanakao, fa ampianaro ny zanakao rehefa mandika olona manaova azafady de miteny mahay miaraba olona, zavatra madinidinika maro samihafa, fahaizana misaotra olona. Zaro am'izay lalana tokony alehany, zay lalana tokony alehany hoa, fa tsy zavatra ampijerenao zavatra tsy tokony hojerena izy, ampandrenesinao zavatra tsy tokony ho renesina izy, ampahitanao zavatra tsy tokony ho hitana izy. Zay lalana tokony ho aleh, zaro am'izay ny zanakao. Alleloia. Zaro am'izay lalana tokony ho alehany zaza, fa na de efa antitra aza izy a de tsy ala am'izany tsony. Alleloia. Atsiaro ny tantaran'ny sœur Daouda hoe izy a de nanana mama zay tia mpanompon'Andriamanitra, de rehefa tonga ho ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay tonga ao am-piangonany zareo de mitsangana ho ny mamany a omeny vola daholo le pastera be deaibe tonga ao. Efa mamany tsy hoe vehivavy manan-karena be a, le pastera rehetra tonga ao ny meny mamany vola daholo. De tamin'ny madama ny tantara zany de ahoana va zany ozy izy no atao mamanay, de tonga ozy izy vo hitanao izy le missionnaire pastera tonga de efa isainy zany, de efa kotinony ny volany aminy any izy nefa tsy manana vola be a, de meny vola daholo ony a le missionnaire sy pastera rehetra tonga ao. De inona hoe ianao no valin'izany zavatra zany? Mamako izy tsy vehivavy hoe olona malaza be, fa mamako a vehivavy ny vavaka ho an'ny mpitandrina sy ny missionnaire rehetra. De rehefa maty ny maman'ny sœur Daouda
tonga daholo missionnaire rehetra averika tonga daholo missionnaire rehetra nandevina amin'ny mamanay ho izy zany ozy izy dia tomany aho izy izy nahita ndry mamanay ozy izy tsy dia vehivavy hitany olona loatra izy ozy izy mamany sera daody no kelikely fofo itakanahy zany foana nyteneny sera daody fofo kely takany sera avoangy zany foana nyteneny sera daody dia fa zao izy izy mamako a tia mpanompon'andriamanitra izy ozy izy dia rehefa maty zany mamany zany missionnaire be dia be ony a nandevina mamany sera daody missionnaire ary zany missionnaire zany olona mandeha atsero be dehibe zany fa tonga nandevina amin'ny mamany satria tsara ny zavatra zay nafaviny zany vehivavy zany isika koa amin'izao fiainantsika izao na tanora ianao na sekolady ianao na olona lehibe ianao mafaza zavatra tsara amin'izao fahavelomanao zao a dia hijinja izany ianao ety ambony tany anao hijinja zany ary amin'ny manaraka sady fiainana mandrakizay valosoa mandrakizay any an-danitra alleloia rehefa mieritreritra isaky mieritreritra ny tantarany mamany sera daody a dia mba nieritreritra ny zavatra zay nandalovanay ahy zany dia za zany tady anao comparaison kely hoe mamany sera daody ane izy ane tsy nandalo hoe mitondra fiangonana pasteur belle zao mahafantatra tsara zany hoe mitondra fiangonana zany inona moa atitsaina amin'le mitondra fiangonana tsy ho tataraina nareo mpiangona koa ore olona zavatra mahazo anay pasteur ngefa taka zao farany nareo tsy hisy ivavaka ntsony hoe ore pasteur za ve le tokony ho tatarainareo fa mivavao amin'ny pasteur fa ny pasteur mitondra mafy ny pasteur dia miteny anareo mihitsy a tsy tataraina aminareo ety ambony pilipitra zavatra iareta amin'ny mpitandrina fa betsaka zavatra zay iaretan'ny mpitandrina indraindray endrikendrena amin'ny zavatra zay tsy natao akory zavatra tsy nandalo teo amin'ny fiainana akory endrikendrehan'ny olona itsovavambelona kely aminareo amin'ity zavatra anankiray teo tsy matoky rehefa mbola tsy teto angamboma fa tany amin'ny toeraka fa efa nitsoroko fahavolombelona izahay a tambola velona frère Adolphe dia nandalo zahay famelezan'ny olona tsisy dika dia misy moa mitantara any amin'ny frère daody dia frère daody mandrakariva tsy dia manadiady loatra dia avatrany izy dia mino a le zavatra zay tenen'ny olona dia avatrany izy dia tezitra taminay dia nisy kosa nefa zay olona niaraka nanao baiboly taminay a dia nitantara hoe tsy marina zany satria le zavatra nitantaraina tamin'ny frère daody sahala aminazy hoe zahay zay sy frère Adolphe fa tsy tia amin'ny frère daody contraire nefa riavana tena tia azy mihitsy zay ary tsy nitantaranay na tamin'ny mamanay na tamin'ny papanay na tamin'izy ny zavatra rehetra zay nandalovanay tamin'ny fanompona an'Andriamanitra fa nanampy anay foan'Andriamanitra hatramin'izany ka hatramin'izao dia mbola manampy foan'Andriamanitra alleloia mahafinaritra foana ny manompo an'Andriamanitra marina fa tsy miaraka frère Adolphe fa tsony zao fa zao a mbola faly manompo an'Andriamanitra alleloia ka ianareo zay manambady rehetra reo a mifankatiava tsaranareo fa ny fotoanandro anankiray tsy miaraka aminao tsony vadinao dia ianao hita tsara hoe mbola hanompo an'Andriamanitra ianao rery sisa mandeha ianao rery mandeha bus ianao rery mandeha amin'ilay lalana kely tsy fantako tsony ilazana azy fa toizo ny dianao manompo tsara an'Andriamanitra fahitanao foan'Andriamanitra alleloia ary mijoro vavolombelona n'izany amin'izao fotoana izao tsy niala tato anatin'ny foko a ny hanompo an'Andriamanitra na dia zarery ary sisy zao manompo an'Andriamanitra fa mba miaraka amin'ny zanako ako a isaky ny toerana zay ale dia mba miteny fandimidimy daholo ny zanako a dia za koa zany a mba mifandimidimby mipetraka any amin'ny zanako be dehibe tsy na ny zanakay a dia mba mifandimidimby amin'ireo ankizy ireo a
dia mba mahafinaritra e ary ny zanako rehetra tia daholo fa tsy misy hoe makamobe mamika tsy dia tokony makaty aminay tsy mbola nandre mihitsy aho fa miezaka foana raha ny zanako rehetra manampy a dia mampifaly a oety mitsangatsangana dia manao izay mampifaly e nareo raka izy a ndray androany mety ho lasa président république nareo fa tia foana ny ray aman-dreny alleloia na dia efa mangozozo ary izy raha dia tsy présentable loatra araka ny fiheverana roa tanora azy hoe tsy présentable akory mamoa fa aleo ianao tsy aseose olona aza menamenatra zany asehoviny olona mamanao hoe io ny mamanao io ny dadanao aoka tsy menatra ianao tsy mivoaka tamin'ny vatao makazo ianao fa tamin'ny dadanao sy mamanao dia aoka ho voninahitra ao ny manana dada sy mama manao amenina ny ankizy rehetra na lasa président république azy ianao ataovy eo kaikinao foana za faly mihitsy amin'ny fitantarany seur daoud ary havana ny amin'ny mamany izaka mitoro tena izy mahita ampidilana foana za io mamany io tsy ny dadany tsy ny dadany fa mamany satria mamany namafy zavatra tsara aminy ka aoko tsika ray aman-dreny amafy zavatra tsara ny taranakitsika zaro amin'izay lalana tokony alehany aoka ho tia ny zanakitsika amin'izay fomba hitondrana azy tsara tsy masikasika fahatany koa na mamono zanaka maka vatakitaiazo be tsorakazo famaizana ho ny tena andriamana tsorakazo fa tsy hoe vatakitaiazo be tsorakazo famaizana andriamanitra raha miteny hoe tsorakazo famaizana fa tsy ny tena andriamanitra hoe angalako tronc inona ny tronc d'arbre hazo be andriamanitra tsy miteny hoe angalako vatakazo nareo kapohako amin'ny vatakazo tsorakazo ny lazain'andriamanitra ka andriamanitra mahafantatra zavatra zakatsika fa tsy vatakazo ngeza be no kapohinao zanakao maty ny zanakao ianao ndray nampidirina prison raha maty ny zanakao tsorakazo famaizana rehefa mahazo kapoka mantsy ny ankizy miova izy ka kapohy ny zanaka fa misy koa le fampianarana hoe salany ataon'ny frantsay hoe tsy kapohina ho ny ankizy nisy nanao fahadalàna ny frantsay angamba tamin'ny ankonina anankiray dia nanjara lalàna natao an'ny frantsay hoe tsy mahazo atao mikapoka ankizy tena tsy mety mampaditra akizy io tsy kapohana io averiko mampaditra akizy ny tsy kapohana izy nefa nikapohany dada sy neny tsangano ny tanana alleloia faly be mihitsy mahita ankizy rehetra manangan-tanana satria eo voakapoka nareo fa ny ankizy tsy voakapoka maditra daholo maditra ny ankizy tsy voakapoka ka raha teo endry maneke ho kapohana ianao fa manala ditra tokoa ne efa voakapoka ianao marary dia tsy mamerina tsony ianao fa rehefa tsy voakapoka ianao dia toy ihany mitoy foana betsaka izay zavatra ny tantaraiko izay angataka amin'ny tompontsika rehetra mba omen'andriamanitra fahendrena amin'ny fitondrana ny ankona tsika rehetra alleloia andriamanitra ame fahazava-tsaina ao atsika ka tsy anao fitenenana hoe za aloha dia tsy mba hikapoka ny zanaka izany mihitsy tsy avy amin'andriamanitra zany toetrany zany tsorakazo famaizana tsorakazo koa lazainy andriamanitra fa tsy hoe vatakitaiazo famaizana tsorakazo famaizana kapohy ny zanakao rehefa misy ditra fa aza tenenina fotsiny frantsay ry havana marina fa zana tany frantsay tsika frantsay dia nanao an'izany fampianaran'izany mihitsy hoe tsy ilaina kapohana ny ankizy tsy araka tenin'andriamanitra mihitsy zany marina fa zana tany frantsay tsika tsy fatako aloha misy miasa any amin'ny ambasady frantsay nareo nahoana fa aza tantarainareo any aloha zany hoe le paster anay ny tena hoe ny ataonareo frantsay ho ny tena tsy mikapoka zaza ka anazy zany fa tsika zanak'andriamanitra eto tsorakazo famaizana atao amin'ny ankizy tsy vononao akory ny zanakao fa famaizana azy zany dia miala ao anatin'ny ankizy ny ditra vavaka ry sika izao angataka amin'ny tompo sika rehetra
ifampivavaka nyray aman-dreny a ivavaka ao an'nzanaka ny zanaka ivavaka ao an'ray aman-dreny samy omen'andriamanitra fahendrena avokoa isika rehetra amin'ny fampitondrana ny ankizy manaiky anaovana fanotsiana manaiky anarina manaiky kapohana fa tsy manao mafiloko ny ankizy ka hoe tsy miraharaha ray aman-dreny laza hoe tsy tia ray aman-dreny koa rehefa nikapohany dada sy neny fitiavana anao averiko amin'ny ankizy zany fitiavana anao ankizy a raha kapohany dada sy neny ianao fa ray anao zay tsy mba nazo kapoka mety lasa maditra be anao ndray androany a dia ampalahelo ny hafaranao vavaka sika izao samy angataka fahendrena avy amin'andriamanitra na ny ankizy na ny tanora na ny ray aman-dreny samy omen'andriamanitra fahendrena isika amin'ny fitondrantsika ny tenantsika satria miandra i jesosy sika izao mba ho samy mety avokoa fitondrantenantsika rehetra ho ampin'andriamanitra ny isika tsirairay avy alleloia samy mangataka amin'ny tompo a omen'andriamanitra ny fanany isika dia anolo-tsainanao andriamanitra dia fantatrao hoe ahoana amin'izay ny tokony hitondrako ny zanako zany zao zako le mpanao an'izao za le mpiteniteny zao ary aza miteniteny foana koa amin'ny ankizy ianao mananara ianao dia mikapo ianao dia miteneny ianao fa tsy miteniteny foana misy teniteny foana ndraindray vehivavy mandrakariva ny tena mpanao azy za vehivavy miteny zany a fa za aloha tsy mbola nanao teniteny foana tamin'ny zanako mihitsy zany ka miteniteny fahatany misy vehivavy tena miteniteny fahatany a amin'ny lehilahy aloha tsy dia misy manao loatra fa ny vehivavy tena manao teny sala le fiteny malagasy hoe teny tsy tsaroana aoko tsaroanao ny teny zay lazainao mananatra ny zanakao ianao miteny ny zanakao ianao aoko mazava amin'ny zanakao zavatra zay tianao ho tonga ao aminy tianao ho tanterahana mba ho endry ny zanakao iza ny teanana zaza maditra ary iza ny teanana zanaka endry samy teanana zanaka endry daholontsika rehetra saintsainy ny teny zay lazainao fehezo ny vavanao aoko hiteny zavatra mahasoa ianao hoy ny ten'andriamanitra nomenantsika hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza zay nitondrantsika ny ankizy aty miangona tsy tiany ankizy any le mipetraka e 10% amin'ny toroteny zao ny tena tazomin'ny ankizy metsiketsika daholo ny ankizy mipetrapetraka rehetrarehetra fa zaro amin'izay lalana tokony alehana izy ka na dia rehefa antiraza izy a dia tsy ala amin'izany alleloia dia mbola ho hitanao hoe manompo an'andriamanitra ny zanakao rehefa tonga any an-danitra ianao dia ahita ny zanakao rehefa tonga any an-danitra misy ty zavatra anankiray kely ty mba ho tantaraiko misy seur anankiray zay tamin'izay tany ambositra dia maty izy io zao a dia nisy rahavavy anankiray narary mafy dia io rahavavy tany ambositra io maty io rahavavy io a efa nitsena azy teo ambavadiny lanitra zafado efa eo zany le rahavavy dia io rahavavy io a faly be mihitsy seur ranona izy faly be dia nitatia nefa mivavaka ho an'io seur io jesosy eo sitrano izy avereno ny aina avereno miverina fotsiny le rahavavy zay hitan'le seur marary io a miverina niditra nakany an-danitra le seur a nivaliany jesosy mivavaky ny mpino a verina somatsaraka taty ambonin'ny tany tena misy ny any an-danitra tena misy efa tonga any a dia finaritra ny any zany mety mahafantatra zao hoe atsona ny anarany ranony inlirantsika hoe rehefa atsona ny anarana tena marina iny hoe atsona ny anarana dia zay vao antso a dia miakatra daholo dia efa eo ambavady hony izy zany a hitsenan'le seur avy aty dia teo izy falifaly be aveo a vavaka le tety ambony tany namerina le rahavavy a verina indray lasa fotsiny le rahavavy a efa any an-danitra moa le rahavavy ka zao a tena misy ny any an-danitra ary misy koa ny makany amin'ny elo tsy hoe mandany any fotsiny tsika makaty am-piangonana rakizy rehetra ireo ry tanora malala tsy mandany andro tsika zao tonga ty zao gamba ianao metimety hoe za zao mbola tokony hanao ny révision tokony sala zao tompony hanampy ianao amin'ny fianaranao fa ianao zao dia tonga ty am-piangonana zatra n'le lalana tokony ho ale ka na dia efa antitra azy ianao dia mbola tonga hivavaka ihany alleloia zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza zaro amin'izay lalana tokony ho alehany na dia miteniteny azy any ankizy efa lany any zany mandeha mivavaka
maraina dia efa ampy ariva tsy mandeha saika zany zao ny ataon'ny protestant amin'izao fotoana zao a maraina feno be any ampiangonana ny ariva tsy misy tsony. jesosy mba hoe refoany mekisitsy ray avy ary mangataka ny fanampiana manokana izahay ampino ray aman-dreny meo tolon-tsaina meo fahazava-tsaina eo amin'ny vito izany amin'ny anarany jesosy tompo voninahitra Andriamanitra ho anao rery aminy saotra tompo amen. Samy mazotoerana arysiaka voaray ve ny fampianarana no any arivo nareo ara manao le tenin'Andriamanitra ho abolaka ny faharoa amby roapolo isa roa telo avereny mafy any ankizy rehetra ray roa telo miaraka amin'ny toko sy andiliny manao aleloma ray roa telo ozy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara nareo ny teny averiko mahatsara nareo tsy hoe mahareraka fa zao a mahatsara sotra betsaka mavina fampianarana izy moa amin'ny fito raha-piangonanay le fanaonay miantso azy a zay mifarana zao tany azo lava efa tany izy a dia nametraka koa izy zao eto mivantsy be sotra betsaka raha aman-dreny mankasitraka indrindra misy nanao zany mitokazo amaray aman-dreny Jesu Kristo terapia zany amaray aman-dreny a dia mila mihinana voankazo rehetrarehetra mila misotro ronono kelikely fa tompoanenao mankasitraka indrindra dia Andriamanitra mia spesialy teto voantsy be dia mankasitraka indrindra be tain'i Jesosy sotra sika rehetra manao alaloma fantasikatsika
irosan'ny fandaram-potoana atsika amin'izao fotoana izao mifamoizana dia atsona eo mpampianatra anao namarosa miaraka amin'ny bererosa aiza koa ny anareo mpampianatra fa irosan'ny fizarana valosoisy misy zany a hira ataon'ny mpampianatra amin'izao fotoana izao dia toy fandaharam-potoana atsika aloha miara-mitsangana voly dia manao any amin'ny mafimarika milazovakoatsika
androsoarintsika amin'izao fotoana izao ny firahana fa 383 aoka iadiny ady tsara ry miaramila mandroso ary ny mpampianatra manao lamarsa kely asiotehaka atsika rehetra atao anatiny asio aleloia ohatra mijaridina be ny raha lasasany a aiza le miarany dia iravetrany arytsika mafy mitehaka atsika rehetra androsore miaramilao aoka iady isika ary andresiko isatana dia anjaky izao aoka andresy jesosy aoka misy atsara